Faly miarabanao Madame Fanja, misaotra anao, makasitraka anao nanaiky mety iresadresaka aminay momba n'ity hazo masina na arbre sacré eto Mahatsinjo ity. Mahatsinjo moa dia eo amin'ny 2 kilometra miala amin'ny Elville aty Nosy Be zany misy azy. Ka ny voalohany fanontaniako Madame Fanja, inona moa nahatonga ny anarana hoe Mahatsinjo? Nahatonga anarana hoe Mahatsinjo zany dia hoe mahatazana satria izy ity zany amoron-dranomasina dia afaka mahatazana ny zavatra rehetra miditra avy amin'ny grande terre na ny tany be zany, zay rehetra miditra zany na bateau na inona zany dia afaka mahatazana an'izany. Dia zany nahatonga azy hoe Mahatsinjo. Ya, fa ny tena votoaton'ny resaka antsika androany moa dia atsika zao eto amin'ny arbre sacré Mahatsinjo. Inona moa no anaran'ity hazo ity dia inona no nahatonga azy hoe ho arbre sacré? Ny anaran'ity hazo ity zany ficus religieux zany no scientifique anazy, dia matetika zany fahaizany maro izy banyan, dia amintsika gasy zany izy nonoka. Dia ny mahatonga azy hoe arbre sacré koa satria ity hazo ity zany tsy kakazo avy eto Madagasikara fa nentina avy any Inde. Dia ny Hindoa zany tondra n'ity hazo ity tamin'ny 1836 nomeny zareo mpanjaka vavy ny Sakalava izay atao hoe tsy omeko. Dia rehefa vao indray mpanjaka vavy io zany nanirakolona nambola n'ity hazo ity teto satria eto zany ny toerana nidiaviny voalohany, dia izy aloha nanamasina an'ilay tany. Fa ny hazo indray zany masina hatrany izy avy any Inde any satria tambany kakazo ohatran'ity ny Bouddha nahazo illumination divine tamin'ny 528 avant Jésus-Christ, dia Bouddha indray zany nanamasina an'ilay hazo, dia zany nahatonga anazy hoe arbre sacré. Amin'ny maha arbre sacré azy zany eo amin'ny maha malagasy, dikan'izany azo angatahana fitahiana zany izy. Dia inona ny fombafomba atao eto raha misy zany fangatahana ny tsara tiana atao? Dia rehefa misy zany fangatahana ny tsara tiana atao zany dia matetika zany ny olona mitondra tantely na roma na vola. Dia rehefa tanteraka indray izy zay vao mitondra lamba mena sy lamba fotsy, na misy koa zany olona mamona omby. Rehetra zany le sahany sy misy an'le vola aterin'ny olona sy misy an'le emboka. Ya, dia rehefa tonga zany le olona mangataka, izy tenany ihany ny afaka mangataka sa tsy maintsy mampiantso olona manokana manao an'le fangatahana? Izy tenany ihany zany afaka mangataka, fa rehefa tanteraka izy hoe andeha hamona omby dia tsy maintsy mampilaza aminay zany, dia satria mbola misy fomba atao koa le mamona omby dia tsy maintsy mitady ampijoro zany. Ka efa tena nisy fijorona vavolombelona ve teto fa hoe tena tanteraka le fangatahana nataony teto amin'ny arbre sacré? Ie, efa maro be izy oloana omby miantokanto io lafa tanteraka vady daholo mitondra lamba mena aomby. Ya, reto zany le lohana omby naterin'olona teto reto zany naterin'olona zay efa tanteraka ny fangatahana. Fa inona ny dikany hoe fa maninona le lohany omby zany no atao antona eo misy dikany manokana ve? Satria zany io lohana omby io zany io marke fifanajana le esprit, le fanahy mipetaka ato, satria matoa le toerana koa masina dia misy esprit ny mpanjaka zany mipetraka amin'le toerana masina, dia io lohana omby io zany karazana hoe ho voninahitra n'ireo esprit mipetraka ao anatiny. Araka ny fahafantaranao anazy, azonao lazaina ve tandrisana ve inavy ireo esprit izay mipetraka ato amin'ny arbre sacré Mahatsinjo? Ya, eka, tsy maninona fa sarotra ny mitonona anazy, fa mety hoe azontsika eritreretina zany hoe esprit ny mpanjaka tsy omeko, azo dinihana zany. Ya, azo dinihana zany. Ya. Esprit ny mpanjaka. Ya, dia zao ary izy ity moa zany azo manana ny zany hoe izy manokana, dia ahoana indray fanazavana n'ireny le misy milatsaka ambony dia maniry any ambany, ohatrany ahoana zao fandehany iny? Ity kakazo ity zany ny faniriany tena spesial be satria matetika zany ny hazo ambany any izy maniry, le foto zany avy ambany any, fa ny araiky indray zany le vatra anazy madinika iny zany midiny. Ya. Azy ambony any
dia rehefa mahazo tany zany izy maniry dia indray lasa vodiny dia ohatran'izany foana zany fomba faniriana dia izy ity zao zany 5000 mètres carrés zany superficie izy ity zao à 200 ans. Ah, ok. Dia inona zany ny mety hoe ofehan'izay resaka antsika zay fanentanana mety ataonao malagasy satria manko hoe raha vao miteny olona hoe fomban-drazana fangataham-pitahiana dia ataon'olona hoe fa fanompo-tsampy ka inona ny afatra avy aminao na resaka avy aminao zany mba ampitana ny olona izay mijery antsika amin'izao fotoan'izao. Izy ity moa hoe le finoana zany finoanantsika malagasy io finoana ihany fa mety hoe na dia tsy mino aza ny tena dia avia foana zany manatona ny hoe le toerana tena aprisina foana zany manantona mba mahafantatra ny mahamalagasy ny tena mahamalagasy ny tena sy mahafantatra hoe inona ny zava-misy amin'ny zavaboary namboarin'Andriamanitra hoe mbola miexiste ve ny kakazo ohatran'ity. Ya, matetika ny olona maro be olona tsy mahita kakazo ohatran'ity dia mavia atsika rehetra mijery koa. Mba efa maro ve malagasy mitsidika an'ity toerana ity? Tena efa maro be. Raha oharina amin'ny vazaha maro kokoa ny vazaha sa malagasy mitsidika an'ity? Vazaha ndraiky maromaro fa raha oharina hoe le manao fomba zany dia ny gasy indray maromaro zany manao fomba satria mbola ampiasaina be zany le fomba le olona tonga mandeha manasina ohatran'izay. Azonao ambara hoe firy eo ny olona mpitsidika an'ity isan'andro raha en moyenne fotsiny zany eo firifiry eo? Raha vazaha zany izy eo amin'ny 40 eo zany isan'andro. Ary gasy tokotokony firy eo? Gasy matetika izy koa izy fotoanany sabotsy iny dia misy mandeha 80-60 izay. Eny ary makasitraka anao tamin'izay fanekenao zay dia misaotra betsaka madama.